Araka ny teneniko tamin'ny publication maly de hoe amro ampamoaka be andro any ampafantatra anareo hoe inona kay zany ny tena antony amatorany Kiala Vorotsiloza Andry Mikael sy ireo namany ka mahatonga an'ireo tsy afaka mikitikidika azy satria tadiatsika tsara le tantara io fa saika tsy naverinao ministra fitsarana ntsony izy de nanangatra ozy fitenenan'izay laza hoe raha vao tsy otsony de miara-mirodana sika rehetra de ho avy am'izay ary tsika tamin'ny andro vitsivitsy lasa zay de tonga namangy any nijery moa zany nanamangy zay fomba filaza azy any Mikael ny général Piculas zay mahatonga le sariny tao am'le resaka ampamoaka tonga nanantona ny Mikael izy de nangataka tamin'ny Mikael hoe mba avoay ireo officier zay nogadrainareo any Antsefa reo mba avoay reo satria ho zava-doza ho atsika rehefa anirinany raha tafavoaka reo ka tsy isika mamoaka azy de nazava ny tenin'ny Mikael hoe tena tsy sa manao an'izany fa matahotra zay tsy sa manao an'izany aho Mikael fa matahotra de mbola niteny général Piculas hoe tsy haiko hoe inona moa no tokony hatahoranao fa aoka ho tadidinao fa za Piculas no nitondra ny taratasy nosorohatanao nalefa tany amin'ny général Ravalomanana tamin'ny fotoanandro nigadrany Mikael tany Antsefa de mba anjarako zao miangavy aminao ka mba tanterao reo satria ho zava-doza ho atsika rehetrarehetra na ho anao na ho anay rehefa mivoaka ireo officier zay nogadrainareo de mbola namerina andre mandeha Mikael hoe tena tsy afaka mamoaka an'ireo fa tena voafatotra de eto am'izay ary tsika ny am'le resaka hoe voafatotra izy moa mamatotra azy mazava ho azy zany fa Kiala Vorotsiloza mamatotra azy de inona ny amatorany azy de ty am'izay tadidio tsara fa nisy raha navaivay tao Madagasikara tamin'ny heritaona natao sorona ny tanora malagasy tamin'le raha atao hoe rarahana Ambohimalaza natao sorona zay ny fomba fiteny azy satria natao sorona hakana fahefana raha tadiditsika tsara hatramin'izay rehefa nisy ny fangalana fahefana de tsy maintsy misy foana ny olona maty atao sorona na amin'ny fihetsiketsehana na ny amin'ny zavatra rehetrarehetra atao de tsy maintsy misy raha latsaka ozy izy fitenena zay raha tia naomby ny tolona tamin'indra nitorakiny kosa nefa volana vitsivitsy talohan'iny raha iny de efa niketriketrika taty ivelany Vorotsiloza Daya ary tafiditra tao anatin'izany koa i Mikael tafiditra tao anatin'le fikarakarana satria rehefa nahita zany zareo hoe tsy ho possible mihitsy aloha raha am'izao fotoana zao ny afana manongana ny ngarajoelona amin'ny resaka fihetsiketsehana eny an-dalambe sy ny karazany zany tahaka misy am'izao le fampitahorana ny olona de nikenikenina am'izay izy ireo hoe andao ara hanao zavatra mipoka be mahitsy de miditra tsehatra am'izay Daya isika nanontany foana hatramin'izay iza le papasosy nanome vola ny fenoasina karakarana ny fety iny zavatra efa voatravaillé zany zavatra iny fa ty Daya ny papasosy tao anatin'iny i Daya zany no voatendry andovola karakaran'le fety rehetrarehetra ary na tonga ny fenoasina nanasan'ireny olona be dehibe reny tanora be dehibe na olona tsy fianakaviana raha fa zay olona te anatrika fotsiny de tonga nanatrika tao zay zany ny zavatra nisy ary efa tanjonao anatin'izay de isina famononana ny olona nanapozina ara de vo efa initratra iny moa le efa voateny moa zany sa inona le olona nanapoziny fa saingy no izy vadina mpilalao nalaza tao Madagasikara zany de ohatrany nampanginginina fa de tany amin'ny fenoasina daholo moa zany nyrehatra ny vangongo satria mazava be nisy volako azon'ny fenoasina tao anatiny tao de inona am'izay raha ny valo fanadiadina nataonay satria zahay nano fanadiadina tonga tam'izao famoahana mpamoaka zao
tadidio tsara fa mbola tsy nisy ininona kory vokatra azo tamin'ny valina analizy nalefa ny fanjakana satria na ny fanjakana raha tamin'izany nangiara-joelona raha ny panika satria tsy napozy le toedra raha ary efa hitako fankalan'ny olona azy dia tena hoe lasa tsy maintsy nanao zavatra amin'ny ankamehany izy mbola tsy nandefa kory ny analiziny ny fanjakana dia efa nitenika alavoritsoloza hoe botulisme no nahafaty an'ireo ankizy ireo dia ny tantara koa izy tao anatin'izay hoe nalefa misy kory nalefa tany anatin'ny fivoahan'ny rivotra tao amin'le trano conduite d'aération dia be dia be zany zavatra ny tantara iny tao nefa ny fa nadiadina mbola tsy nisokatra kory fa voanomboka ny fitondrana tamin'izany fotoana izany izy efa nitantara amin'ny antsipiriany zavatra niseo tao mazava aminareo le tiako tenenina zany zany hoe raha ohatra hoe enquêteur tena hoe enquêteur indépendant olona manao ny asa zany dia tsy mila manakatra lavitra kory dia fantatra hoe iza nanao ny zavatra io satria meurtre prémédité ny filazan'ireny eo amin'ny sehatry ny crime zany dia efa mazava be zany fa hoe na le olona le fenoasina zany tsy nanana fahafahana mihitsy hikarakara fetingeza be ohatrin'ireny fa efa ny siblena zany hoe reto olona reto no sible azy hoe ao anatin'ny zavatra iny anao an'le famonoana fahobe mba hahafahana micréer scandale ao Madagasikara zany mazava be zany fa io raharambo malaza io isan'ny zavatra hoe tena nofokonana mba isan'ny hahafahana manakorotana an'le fitondrana dia isan'ny tokony andraikitra tao anatin'io Daya Kofaly, Mikael Randrenirina fa indrindrindrindra Voritsoloza mazava be zany zay avy eo le izy moa rehefa nikiropaka amin'izay ngiara-joelona dia lasa le niteniteny foana io beladonna sy ventura sy ngara tsisy ifandraisany zany iny resaka iny satria na nivokatra le efa nadiadina raha mbola tsy nivoaka hatramin'izao satria nysakana ny reto olona reto tamin'ny mbola taty Fransa zany i Voritsoloza dia voen'iny raha iny zany ary nampanao cagnotte litchi izy nanangom-bola hoe anampiana ny fianakavian'ireo marary sy mahatsy ny karazany dia izy rery ihany no nanana fahafahana mahafantatra ny vola sy ny fanampinana min'ny olona satria nirohatra tokoa ny olona nanampy noho ny firaisan-kina ny zava-nisy anefany tsy nanao compte rendu tamin'ireo olona rehetrarehetra kory izy zany hoe nisy fisandohana zany tao anatin'le izy fa notazominy tany le vola rehefa tonga koa ny fotoana taty aoriana reo fianakavian'ireo nanana maty tonga mba nanantona azy tao amin'ny birao efa minisitra ny fitsarana izy dia mba nangataka hoe fa manahoana madamin'le ministra aiza ho aiza le raha dia nanahoana le cagnotte natao dia tsotra be fotsiny mivaly anavina nataony hoe fanga tsy nisy frengany zavatra natao rehetrarehetra no fonga tsy maintsy homenanareo tsy misy rehefa tsy faly dia mandehana mitory zay mivaly teny nomeny andreo fianakaviana zay mba nitaky ny zavatra maro na rehefa nitidiako mbola zavatra nyteneny iny raha iny dia aza mana teny ianareo fa ho hitanareo tsony ny fahamarinana an'iny satria sarotra be iny raha iny zany io no fitahany tanteraka zany reo fianakaviany maty sy reo fianakaviana nanananina ratra no fitahany tanteraka satria fantany fa tsy hitory tena mihitsy izy akory tsy hitory an'reto naman'reto mihitsy izy akory satria azo ny fahefana angalana fahefana ny antony nanaovana an'ireny zavatra rehetrarehetra ireny dia natao sorona le zanam-bahoaka ka dia eto zany dia tena miaccuse ary tsy hipetrapotsiny ty raha ty tsy hipetrapotsiny ty amin'izao fotoan'izao aloha mbola sarotra zany hoe mametraka fitoriana ao Madagasikara satria olona gadra lava ve ny tompony fitsarana kina moa no rary no azonao amin'izany fa na hoelana ho aingana tsy maintsy hipoky ty raha ty ary mahatonga namanao an'ity raha ty io teneniko eto mba tsy hatonga ny nga Mikael voafatotra intsony satria aleoko zany mamoaka an'le izy dia fatany tsara zany ny azo azy raha ohatra ka tsy eo tsony izy dia anjarany amin'izay manrehefa nanapa-kevitra raha mbola hitazona na tsy hitazona io vorondolo mpamosavy io izy fa zay ny zavatra nisy nahodikodyna teny ny saim-bahoaka hoe inona fa amin'izao fotoan'izao dia tena mazava be fomba fijeriny tsy misy tsony zany raha rambo malaza zany fa vita ny ilana azy
olona tanora 50 mahery maty tam'izany, de iny modomba ny azakazaka ary sy teny niantoka olona vitsivitsy, niantoka nefa tsy nanao fitsaboana feno akory a, nalefa fotsiny tany amorisy le ankizy, de le ankizy rerina de tany fa tsisy fianakaviana niandry azy, nianto teny niasa onisy ty niaritra ny nangidy rery tany le ankizy a, rehefa azonjareo fitondrana adinony tany le ankizy. Zany ny zava-misy amin'izao fotoana izao, ka aoka atsika ho tonga saina am'izay hoe atraiza zany reto fitondrana ty, fa sady tsy vita mpangalatra, tsy vita ny mpandroba, fa mbola mpamon'olona mpamosavy koa. Ary zay ny ifamatorandreo ao, zay ny chantage avoaka hoe raha vo mialy eto a tsisy afa-mainy eto. Zay zany ny zavatra misy ry vahoaka malagasy, ka de samy mandiniky tsika hoe inona ny fitondrana misy ao Madagasikara. Mbola roa ohatra indray ny mpamono afo, tsisy raha reko zay mpamono afo, avelako mihitsy nareo hanao commentaire tsy maninona. Fa anjarantsika vahoaka am'izay a mahafantatra ny raha rehetrarehetra, zany tsy nahavoavoaka fatany zany fa efa nisy investigation naharitra nanaovanay an'izany, ary ho avoakanay aminareo eto ny valiny ny analyse nataonay, satria ny singam-bolo azonay tao anatin'izany a ho ataonay analyse, de anamarinanay any zavatra nyteneniny le kalavorotsolozy iny hoe botulisme, fa ahoana moa ny alalany an'izany le izy, ary mbola tsy valy, mbola tsy nalefa akory le analyse, izy nalala meloa. De ny tany nazavainy amin'ny atsipria mihitsy ny zavatra niseho rehetrarehetra. Ary tadidi fa nisy carte du corps n'olona manambola ambony maty tamin'iny raha iny, fa tsy nafenina satria le olona zany ohatrany hoe natao anatrika fotsiny tao, de kanjo isan'ny sotrosotro an'le izy ko, satria zavatra nysotroana le izy a, nafaty an'le olona nysotro an'le izy a, de maty tao le carte du corps, fa tsy navoaka tao ny anarany a, sy nafenipenina. Ka de zay mazava be zany le izy a, fitondrana nanao sorona vahoaka, nanao sorona tanora, io fitondrana misy am'izao fotoana zao io, mpamon'olona mpamosavy. De anjarantsika vahoaka am'izay mandinika hoe mbola angina ve, za moa ny teny hoe anao tolona zay a, tsy maintsy ho azonay io, fa na zany na tsy zany a, mitodika aminareo vahoaka ihany koa. Ny anay mantsy a de tsotra be, za matombo teny an'izany, de mazava zany fa tsy maintsy action militaire ihany no vokatrio e, zay ihany. Tsy miafina am'izany a, raha olona intelligent de matsapa an'izany hoe resaka hafa mihitsy zany ny fa mba tsy hisian'ny raha latsaka, mba tsy hisian'ny sorona, de manana adidy anareo vahoaka. Misy mantsy nareo ny teny sao de mba misy lalana hafa, fa sao de tsy mety le hoe mifampitivitra eny e, raha mahita ny anareo tsy olana mihitsy e, averiko foana, tsy za akory ny mila fahefana, fa ny vahoaka Madagasikara mila hafahana. Efa hitatsika tsara ny adalan'le gasikara maivanto tsy ampy be molotra, tsy afaka lomalemy iny, de tavinao fehezina ny Facebook, de terena ny olona anatrika ny matso masina, de tsy mahazo misitsioka na ny any Corée du Nord raha ve ohatr' zany, de mbola anginonareo vahoaka. Zay le teneniko hoe mba hamaliko anareo le miteny aiza ihany le action, tadidio a fa matoa mbola tsy taterahanay le izy arakaraky ny teniko aminareo, fa io manome topy fotsiny hoe tairo ary, fa ny olana fotsiny de zao. Raha mbola misy vahaolana hafa azo eritreretina ho ianareo vahoaka aloha, za aloha tsy hiditra mitolona ataonareo vahoaka e, avelako nareo nanao zy ianareo any, ianareo ACC efa nanambana ny ray taminareo avy hoe tsy afa-be leo nareo a, fa sao de voro ohatrany nandevina liko io nareo. Raha mbola afaka manova lalaka lehanareo nareo, manala an'ireo ampilaminana esory reo, fa rehefa tonga amin'ny fitondrana eo zay olona rehetrarehetra ho apetraka eo, tsy ho afabela ianareo ACC, tsisy afabela, tsy afaka hitsoka izy taka an'ireo mpangalatra am'izao fotoana zao reo, fa nao afindranareo any amin'izanizy any reo apetrakareo any ary tahaka ny kalavorotsoloza mantsy sorasoratany amin'ny sipa sy ninona ny daholo ny vola rehetra angalaro, fa mba tsy te iseho izy hoe manana any anazy, de efa mitady lalana izy am'izao hoe tsy hoana eny zany, fa hoe na izy ho any Espagne na ho any États-Unis, ho any États-Unis zany aloha de tapaka ny tendany ty, ny any tsy manaiky an'izany fanadiovam-bolo zany, fa tonga de tapaka ny tendany. Aty Espagne ny vola alatra tompoko tsy azo ampiasaina eto Eropa zany, tsy misy olona afaka mampiasa vola alatra zany eto, zany coincé zany izy am'izao fotoana zao.
de reo fatin-dehilahy reo sipasipa mitaingitaingina azy ireo no ametrahany volany, fa tsy fantany mihitsy hoe betsaka ny nangalatra tao Madagasikara fa fahita daholo ny farany, satria tsisy lalana mihitsy zany hoe fampiasam-bola maloto aty ivelany zany, tsisy hevitra zany ary tsy maintsy hiatran'izany reo, hiaran'izany reo. Ka de zay ny teneniko amin'ika Mikael ory zany mandini tena fa fisehosehoana tsisy ilavana azy akory ne natao lisany eo fa ho taraiky lisany, za tena mahasamby tena zany, ho taraiky lisany. Eno ihany ny teny Hipiculasy, eno ny teniny fa tadidio fa bomba retardement amin'ny lisany reo vice nigadrakadray lisany fahatany eo reo mpanao politika nigadrakadray lisany fahatany eo reo zay angamba no tiako tenenina, fa maro nareo niandry an'lisy fa de zay ny raharambo malaza de tsy ala vorontsiloza Daya Mikael Rysiteny ny tafiditra tao anatin'iny raharaha iny, mpamono'olona, mpamosavy izy menakavy, satria raha tsy nisy ny sorony tsy azo fitondrana io. Zay foana hatramin'izay tao Madagasikara, ary zany zavatra zany hoe zahantsika ialana am'izao hoe raha mbola azo atao maka fahefana, tsy misy sorona, tsy misy vahoaka maty, de zay ny atao, fa nahoelana hoaingana ny fahefana tsy maintsy ho alaina. Zay fa de mahireza daholy Madagasikara amin'ny Malagasy.